Manambahiny kosa ny fampahalalam-baovao ny MATV amin'ity takariva ity tsy izy akory izany Fandriamatoa Rakotondravao Galista filohan'ny association sportive et culturelle avy eo anivon'ny Aro. Miarabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Dia miarabanao ihany koa Andriamatoa Nzaka ary miaraban'ireo mpijery ny télévision MATV misaotra MATV mampakatra anay amin'izao plateau izao. Mazava ho azy matotongeto ny tompona andraikitra goavana avy eo anivon'izay ASC zay misy ny hetsika karakaraina araka ny efa nafantarana azy moa dia ny sehatra ny kultoraly indray eto no tiana vohitra. Ino no hetsika eo Andriamatoa Galista? Ya, araka nambaranao teo moa ny ASC Aro dia association sportive et culturelle ao amin'ny Aro. Ny sport moa zany dia ny akanjo izy miady fa ankehitriny ndraiky kosa dia ny kultura no hiatrika zany dia mba hanao fampisehoana. Manao ny makasika ny hetsika io rovina ny atao dia ahoana ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny izy avy ny andray anjara ao anatin'ilay hetsika? Ny hetsika moa dia ataontsika amin'ny 23 décembre 2012 manomboka amin'ny roa sasany ao amin'ny espace Aro ao Tsahavola ary andray anjara amin'izany solika izay tsy izoviana amintsika intsony ny lazany dia ao koa ny tarika Rimbosa dia tarika vaovao izay vokatry Aro KF. Io Aro KF io dia Aro kalony fahiny no fanalavana azy, izany hoe Aro miaro kanto zany. Araka izany ary dia ireo mpiangaly ny ataontsika hoe hira kalony fahiny avokoa no andray anjara ao anatin'izy ity. Nisy antony manokana ve ny safidianana an'izay andao foazana indray ny hira taloha? Dia izay indrindra satria ny loha hevitra tery aloha moa dia hoe Aro miaro kanto ao anatin'ny Aro araka ny nambarako hoe misy ny fanatanjahantena reny dia mikatroka ny kianja reny dia hita hoe eo amin'ny fandresena fa ty kosa eto amin'ny lampiazo zany mba ahafahana miaro ny zavatra tian'ny ankizy satria ao amin'io reny société reny ao anatin'ny orinasa dia misy manana talenta any fa ilaina arovana ka isorana manokana kosa aloha ny assurance Aro société izy fa mitodika any amin'ny fiarovana an'ireo mpiasa. Dia manao sy manao ny makasika ny tapakila izy mety ahitana azy amin'ny vidina ohatrina ny varotana azy? Ny tapakila tsotra dia R1,00 ary ny invitation kosa dia R1,00 dia hitanareo eny amin'ny super musique zany ary koa eny amin'ny point de vente ny Aro ao Tsahavola izany dia ao Ampefiloha dia amin'ny indépendance. Raha tsahivana tokoa dia fandihan'ny faharoa tamin'ny hetsika ny karakarainy avy eo anivon'ny ASC ty hetsika goavana karakaraina amin'ny 17 ny volana Desambra ity. Raha oharina tamin'ny andihany voalohany ity andihany faharoa ity, inona no mety hoe hampiavaka azy? Ny tena mampiavaka azy tamin'ny andihany voalohany vao nanomboka ohatrany niakatsehatra nanomana izay dia somary mbola tsy dia tena eno laza ny olona niaraka teo fa ankehitriny kosa dia milahatra amin'ny antsoina hoe solika Rimbosa dia miakatra ny Aro KF amin'izao fotoana. Idirako kely makasika an'ilay hoe Aro KF izy ireo zany dia mpiasa avy eo anivon'ny Aro daholo no mandrafitra ny tarika? Zay indrindra to mpiasa eo anivon'ny Aro daholo ireo dia misy mpitendry tena mahafolaka tsara ny resaka kalony fahiny ary mitrandraka hatrany hatrany mba ahafahana miaro an'izany kalony fahiny zany. Araka izany ary dia ny amin'ny espace Aro eny Tsahavola eny no fotoana amin'ny takarivan'ny Alahady 17 ny volana Desambra. Paraparana ny resadresakitsika Andriamatoa Galista, inona ny hafatra omena ny mpijery ho avy mavitrika ihany koa izy ireo dia tsara ihany tolorana fanentanana? Dia efa misaotra sady an'ireo tonga satria rahana miaro tompoko ireny kanto ireny raha tsy isika no miaraka misalahy dia anginy ireny ary ho tototra ka dia ty misy sehatra anankiray ahafahantsika miara-miaro dia mba tongava ny tapakila dia araka nambarako teo ny toerana fitiananareo azy dia misaotra antsika sady tonga tompoko. Dia amin'izay andro ny Alahady 17 ny volana Desambra 2024 amin'ny roa sasany eny amin'ny espace Aro Tsahavola izany ny fotoana hianoka tanteraka ao anatin'ny kalifahindry ireo mpijery tonga mavitrika amin'io fotoana io. Hotozantsika hatrany kosa ny fampahalalam-baovao ary ao anatin'izay ihany koa no isaorana feno an'Andriamatoa Rakotondravao Galista nanaiko nasain'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Misaotra anao Andriamatoa Nzaka, misaotra betsaka tompoko.